fikatonan ny androm-pahasoavana. Ireo famitahandreo dia manam-pirofo fa hery mahery vaika mety manetsika an'izao tontolo izao izy io. Maro mitondra fivavahana manaiky ilay mpisandoka gaigla sy ny fomba fivavahana diso izay voiziny havana. Satria mbola mitombo ireo loza maneran-tany dia resy lahatra mitondra fivavahana fa tsy tokony hitaredretra izy ireo fa hanainga an'izao tontolo izao ikambana ndrairay fotom-pinoana atolotra ilay Mesia sandoka. Endro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Apokalipsy 2:12. Tsy ny olona rehetra akory no voafitaka. Misy olona vitsivitsy tonga saina fa ny Baiboly efa nampitandrina ny amin'ity famitana mahavariny ity, ary fantatra izy ireo fa ny tanjon'ilay Mesia sandoka dia nitarika ny olona na lavitra ny didin'Andriamanitra. Fa tsy voalohany akory Satana no miseho tahaka amin'ny endriky ny anjelin'ny fahazavana. Niseho tamin'ny endriky ny mpitondra hafatra be voninahitra ny lanitra Satana raha naka fanahin Jesosy tany anefitra, kanefa dia nitranga ny tena na izy ny devoly rehefa naka amin'ny fanahin Jesosy tsy hakatoa ny tenin'Andriamanitra izy ry havana. Izao indray dia mbola ampiasaina ireo tetikady ireo amitahany ny olona ka hitarihany an'izao tontolo izao andika ny didin'Andriamanitra. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiny, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Tonga eo amin'ny fotoana izay tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra izao tontolo izao. Ilay Kristy sandoka sy ny zavatsarotra iran-tany dia manery an'izao tontolo izao izara ho an'ny roa miavaka tsara. Dia ireo izay manaraka ary sy manombo Baiboly ary ireo izay manaraka ny Bibity. Fa na ina no mameno ny fon'ny olona ary ny zavatra ara-pivavahana no mety ny resaky ny olona sy ny ao an-tsainy ry havana. Avoaka eo amin'ny fandarana amin'ny fahitalavitra sy ny fandefasam-peo ireny zavatra miseho any amin'ny fitsarana ireny, ny amin'ny antony ara-Baiboly izay tena ndavan'ireo mpanaradian'Andriamanitra ilay fomba sistema fivavahana izay hainirena valalabe mandry. Ivon'ny ny adevitra ny didin'Andriamanitra sy ny momba ny tena fivavahana marina ry havana. Voatoy ny fanahy masina sy ny fanazavana ara-Baiboly ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra ny olona netsiny maneran-tany ka dia hiala tao amin'ny fiangonany ary hijoro hiaraka amin'ireo tena mpanaradian'i Jesosy izay tsy be mpitia nefa ry havana. Ny fantaniana mipetraka dia ity: iza ny tokony ekeny Andriamanitra sa ny olona ny soratra masina sa ny fomban-drazana? Izany fantaniana izany no izaran'ny olona ho antoko roa etsy an-daniny: ireo izay handray ny tombo-kasain'Andriamanitra ary etsakilany kosa ireo izay handray ny mariky ny Bibity. Izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Apokalipsy 2:20. Io teny eo amin'ny Apokalipsy io dia milaza melony toe-javatra hitranga rehefa tsy maintsy indray fanapahan-kevitra ny lehilahy sy ny vehivavy, ny ankizy, na hiandany amin'ny Kristy izy na hanohitra azy. Ny eo anelan'Andriamanitra dia ireo izay manoha ny tenina dia hifanehatra amin'ny fanoherana mafy azy. Etsy an-daniny indray ireo izay miandany amin'ny antoko-pivavahana araka ny fomba fijeriny olombelona. Dia toy ny ikatony ny varavara sambo fiaran'ny Noa talohan'ny tondradrano dia toy izany koa ny ikatony ny varavara ny famondram-pon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ary tsy azo ny fahasoavan'Andriamanitra intsony ny olombelona. Atombotra ny fiverenan'i Kristy fandroany, kanefa mialoha izany dia zava-doza mahatsiravina mifanesy izay mbola tsy nisy toazo no hitan'ny taranak'olombelona. Ary nare feo mahery avy tany amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny feo fito hoe: mandehana ahidino amin'ny tany ny amin'ny lovia fito feno fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tao andoviany dia dovay tamin'ny tany dia anisy vairatsy sady nampahory ny olona izay nanana mariky ny Bibity sy ny ankohaka teo anatrehan'ny sariny. Potika ny fanantenana fa tsy hisy fiatsarana ny toe-javatra rehefa ny fandimby miraraka iloloza fito farany ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Ireo ny faratampony amin'ny atambo izay hita amin'ny mason'olombelona ary tsy hisy toy izany intsony. Ny loza voalohany dia vai tena marary ary marikoriko miteraka fangifiriana mafy ho an'ny olona very ry havana. Ary loza enina mbola mitondra fandravana ny manaraka: ny ranomasina sy ny renirano mivadika ho rà, nomena hery ny masoandro andorin'ny olona. Raha milatsaka manao toy vaka an'ireo loza ireo dia matahotra sy miroro izay tsy izy ny olona ry havana.
mandritra n'io fotoana io anefa dia mahita filofanany amin'ny tany ay sy ny toerana lavitry ny tanàna ny sasatsasany amin'ireo olombonjena ry havana ary dia ny anjelin'Andriamanitra no miaro sy mikarakara azy ireny ny sasany ray kosa dia voatana ny amponja na dia to adin'ny olona azy ireny Andriamanitra kosa mahatsiaro azy ny zanak'Andriamanitra mahatoky dia voaharo ny amin'ireo loza ireo toy ny arovany zanak'Israely fahiny tamin'ny loza folo tany Egipta ry havana tofadiranova reo olona mahatoky mitolona amin'ny fandinihan-tena ny mbana indrindra ny ao an-tsainy dia ny hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra ve izahay amin'ny farany anefa dia tody amin'ny filaminan-tsaina izy ireo amin'ny fahatokiana ny fikasana nataon'Andriamanitra dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny drago ka lasa nandeha tamin'ny zanany Sisa izay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy Apokalipsy 2:7-7 no reselin'ilay Kristy isandoka lahatra ireo olombery fa mifamongoranareo antokon'olona izay manohatra ireo no hany fanantenana fahafahana amin'ireo loza mandringana ireo ry havana koa dia noraisy ny ara-fanapa-kevitra fa atao azalambo ary hovondraona ao anatin'ny andro iray ny vahoaka izay mikiry biby mifikitra amin'ny soratra masina dia indro ary va milahatra eo an-tany bedina ara-panahy ireo izay manaraka ny fomba mampanao ny olombelona sy miakohaka mivavaka amin'ny biby ity mifanandrina amin'ireo izay tian'i Jesosy ka mankatony didiny io ilay ady atao hoe ady faran'ny ara-magedona rehetra ny farapon'Andriamanitra tamin'ilay tontolo feno faratsiana ka tonga ny fotoana idirany an-tsehatra amonjeny ireo zanany mahatro